Tontolon'ny fanatanjahantena kosa andao isarahantsika amin'ity takariva ity fanatanjahantena fototra ihany koa sady hitaizana ny tanora, hitaizana ny vatana ihany koa zany na ny saina ary dia misy fandraisana amin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taopilalaovana amin'ity taona 2024 ity ao anatin'ny tournoi santatra ao anatin'ny commune Nosy Avaratra no anatanterahana izay lalao izay. Tsy manao ambanin-javatra ny fikarakarana ny tanora ny ben'ny tanàna Voafito amin'ny commune Nosy Avaratra. Fikarakarana lalao baolina kitra iarahana amin'ireo tanora any an-toerana, io no nitanterahany ben'ny tanàna. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tournoi santatra omaly dia nanambara izy fa tanjona ny anaben'ny tanora. Afika amin'izao fananana izao moa dia eo ny fitaizana sy fanabeazana amin'ireo tanora eto amin'ny commune misy atsika. Ny fanidintsika rehefa dia hoe hanina tanora, hery, mavitsika, salama tsara ary afaka ihany koa mandray andraikitra ao anatin'ny firenena eto amintsika moa zany indrindra dia mampahomana antsika dia eto anivon'ny commune. Nilaza ihany koa ny solombavambahoaka Avaradrano izay tonga nanotrana ny fanokanana ny tournoi santatra fa hanampy ireo tanora ao amin'ny commune Nosy Avaratra. Tanora tamintsika amin'izao fotoana izao dia mampalahelo. Misy manam-pahaizana fa lasa manao receveur, misy manam-pahaizana lasa mivarotra, na varotra anany na varotra io izay ny hitany fa azo atao satria manino tsisy miasa. Ary zany zavatra zany anisan'ny mahafaly anazy satria ny fitazana tanora izao dia anisan'ny zava-dehibe ahafahantsika mampandroso dia faritra misy atsika. Anisan'izany ny misy le centre ami des jeunes ao amin'ny hôpital Nosy Avaratra, anisan'ny nanangana an'ireny koa ny tena satria hitako fa mety ho avy asoa ny tanora eto amin'ny commune Nosy Avaratra. Ary le fanohanako anareo zany dia androany anolotra raha etsy ariary oentina ho anavina izao fiarana izao. Miisa 20 ireo ekipa andray anjara amin'ity tournoi ity ary ny ekipan'ny Zanakimamy izay mifanandrina tamin'ny ekipan'ny Sporting Ambohitriny Manga no nisantatra ny lalao voalohany ka nandresy tamin'ny isa 3 no iray ny ekipan'ny Zanakimamy izay nitarika tamin'ny ray tsy misy ny fizaram-potoana voalohany. Amin'ny fahaenina amby 20 ny volana Jiona kosa no anatanterahana ny lalao famaranana. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy izay sehatra ny fanatanjahantena izay ihany koa no anankatoanantsika tanteraka ny pejin'ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity dia mankasitraka anao feno ny ekipan'ny fampahalalam-baovao atao anatin'izay fotoana ny fampahalalam-baovao izay azadiny fa mitoetra ny fandarana eto Fahitalavitra Ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray veloma tompoko.